mirabantsika indray ry tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambaro ity amin'izao alarobia atoandro izao. Ny vahintsika amin'ny fandarana ambaro ary amin'ny teny ity ny anisan'ny mpitarika sindika eo anivon'ny kompania mpitaterana anabakabaka ery Madagasikara Rado Rabarilala. Mirabanao ny fandarana ary makasitraka anao namaly an'izao fanasana zao. Ia dia misaotra anareo koa noho ny amin'ny fanasana izay ataonareo eto amin'ny Alliance FM 92 atao anatin'ity sehatra fa atsika miresaka dia ity hoe ambarao. Dia ny riko dia tena ho ambarantsika eto ny marina tsy hoafentsika mba ahafahan'ny vahoaka tena mijery marina hoe aiza hoe zany tena fomba fijery tokony ho raisina manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Anentana ny fandarana Sineza Ranarson sy Priskara Kotomalala anmboantsika ny resadresaka Rado Rabarilala fa mariparitana fofo izany tena hoe asan'ny sindika zany satria amin'izao fotoana izao fa tsy mipetraka amin'ny toerana tokony hisy azy avokoa ny zavatra rehetra eto amin'ny firenena dia mba fariparitana hoe inona moa zany tena asan'izany sindika zany. Ny sindika zao dia eritaona lasa nankalaza ny fahavalopolo taonany teto amin'ny firenentsika zany. Tsara fatarina fa ny sindika dia ao anatin'izay voafaritra ny lalàna dia hoe miaro amin'ny mpiasa sy ireo zon'ny mpiasa zany mpikambana ao aminy ny tontolon'ny asa zany amin'ny ankapobeny. Ny sindika nefa fatary fa na ao anatin'izay valopolo taona izay dia nandaro karazana toerana maro taditsika fa nisy fotoana izy ireo dia izay rehetra parti politika tany amin'ny taona 80 ans dia tsy maintsy nanana sindika zany hoe tena affilié amina parti politique ao Afrique du Sud zay dia mbola ohatrany zay ihany zao mbola tazomin'zareo. Taty aoriana moa zany ny sindika dia naka an'izay toeran'izay indray hoe tsy hiditra amin'ny resaka hoe raharaha politika mihitsy fa teny hijanona fotsiny amin'ilay hoe fiambenana ny fiarovana an'izay tombotsoa ampiasa zay. Ka ao anatin'izay zany ozy izy ao hoe syndicalisme vaovao indray nefa ny tiana hoe tanora hoentina amin'izao fotoana izao. Inona le syndicalisme vaovao? Eo ihany le fikarakarana le mpiasa sy ny tombotsoany fa indrindra zany mbo sindika ataontsika hoe proactif ozy amin'ny teny frantsay zany hoe miasa izahay zany aty fotony mba hoe fa kely sisany ihany zavatra mianjady amin'ireo mpiasa malagasy. Rehefa miteny hoe ifotony zany zany dia mety hoe eo amin'ny tontolony hoe fanatsarana les conditions de travail mihitsy zany sy le mba nanana le atao hoe salaire décent, travail décent. Dia eo ihany koa zany tsy mpanohatra be fatany hoe protestataire fefa tonga any amin'le sehatra zany zao hoe producteur zany hoe mamokatra zany ny sindika. Zavatra misy amin'izao fotoana izao mantsy ny tsara fantatsika be da be reo ataontsika hoe tany olona tsy anasa. Miezaka zany zao ny sindika manana chiffre aloha donné chiffré zany hoe firmarina ny tany olona tsy anasa amin'izao fotoana izao tsy fantatra zany tsy ananantsika tsara zany atotanisa zany. Eo ihany koa zany le hoe be da be ny olona mivoaka avy any amin'ny fianarana ambony nefa tsy mifanaka amin'izay le sous emploi zany. Zany rehetrarehetra zany koa misy ny zavatra ngezabe zay ataontsika le mise en adéquation les formations le formation le acquise zany rehefa mivoaka avy any koa tsy mifanentana amin'le filan'le industrie. Ka efa miezaka zany ny sindika zao manome endrika vaovao mihitsy hoe mba andaotsika hiasa ny fotony dia amin'izay fotoana izay mba tena efa kelikely sisa le traitement tsy manao resaka administration ntsony zany efa tena efa manome lanja. Ny sindika dia manana vina amin'izao fotoana izao hoe sindika matanjaka dia antoko ny fampandrosoana lovain-jafy. Zay zany zao ny sindika misy amin'izao fotoana izao. Raha mingy amin'ny nambaranao teo Rado Rabarilala inona ny tena olana menjady amin'ny sindika amin'ny ankapobeny eto amintsika amin'izao fotoana izao? Ny olana menjady amin'ny sindika dia taka menjady amin'ireo ataontsika hoe firenena mahanitra eto anivon'ny Afrika aty amin'ny tapany atsimo rehetra io zany misy voalohany indrindra secteur formel zany hoe ireo zany izay miditra amin'ny sehatra ny ara-dalàna. Izy ireo zany saikasaika manodidina ny eo amin'ny 20 isanjato eo daholo ihany. Misy kosa secteur informel dia ireo izay ao anatin'ny sehatra tsy manara-dalàna nefa izy ireo ny tena betsaka zany amin'izao fotoana izao. Ny syndicalisme nefa ny eo zany atao hoe taux de syndicalisation zany hoe anatin'ny orinasa anankiray izay misy sindika dia vitsy ihany ny olona samy miditra fa mbola matahotra n'le resaka hoe sindika no le endrika izay fanomena taloatra hoe mpanohitra fotsiny zany dia tsy miditra ao ny olona raha tsy rehefa hoe misy ajozay mety ataon'ny mpampiasa aminy nefa efa miezaka zany tsika izao mba hoe manome formation mihitsy zany tsy formation syndicale fa tena hoe formation mba nomezana lanja n'le sehatry ny asa le main d'œuvre zany mbo main d'œuvre qualifié azo amidy fatary fa ny asa nge tsena ary anatin'ny tsena misy foana ny tolotra sy ny tinady
ka ao anatin'izay tsy maintsy atao zany zay hoe amidianana le tolotra raha atao mifanahaka am'le tianady ka ny problème syndicat de eo izy atao de syndicalisation de eo ihany koa le resaka hoe ny droit ny tokony alohanao cotisation zany vitsy de vitsy na de fatao mora zany no mandoa le cotisation ny problème syndicat gezabe de aloha koa tsorana raha eto Madagasikara ny fahavalon'ny syndicat de syndicat ihany tenenanao amin'izany na ny lohana syndicat vao vidy vola na syndicat ihany anankiray no asaina mamodika syndicat anankiray rehefa misy nietsika de tonga amin'le fomba fitenesa zao anjakana zay fa resaka an'izay hoe syndicat zay amin'izao fotoana mihetsika daholo zay atao hoe syndicat aloha hatreto miara-mipoitra ve le isa noho ny zava-misy ny fahitanao azy de samy maneho ny heviny amin'izay ny syndicat ny syndicat zany rehefa ohatrany hoe nijerevana tamin'ny assemblée générale tamin'ny asabotsy teo de nanao karazana ohatrany hoe tamberina kely izahay de nanomboka tamin'ny hetsika ny ery Madagasikara tao amin'ny 2015 reny zany de nisy karazany hoe loi de série moa zany ny filaza azy niteraka indray etaeta teo anivan'ireo syndicat namana de nanao nyreny fitakina maro isan-karazany reny fantatra nefa fa ohatrany tenako zany zao de iaran'zany ataontsika hoe ajotsay zany de reny vao mena tambatra n'le syndicat hoe tsy maintsy miray intsika le fitakina indraindray karazany ohatrany hoe mena tsiny zany ny syndicat hoe tsy tokony amin'izao fotoana tahaka an'izao mahasahirana de za aloha tena mialantsiny ary mahazo tsara mihitsiny ny etaetan'le vahoaka hoe tahaka ny ohatrany hoe tsy mitombona le fotoana anaovana anazy fa io koa karazana fanerenankolaka ny fitondram-panjakana mba etsiketsika ny syndicalisme mantsy ny syndicat rehefa mitaky de voafaritry ny lalàna inona tsara moa zany atao hoe revendication syndicale na fitakina ara-syndicale tsy afaka mitaky izy hoe amboaro ny lalana namboary le fotodrafitrasana sekoly ary tsy anjaran'ny syndicat zany ny anjaran'ny syndicat de zay le hoe indemnité tokony hiditra aminy na le fanatsarana ny tontolon'ny asa ao anatiny na ny karama fa karazana fanerena ankolaka ny fitondram-panjakana hoe mihetsiketsehana ireo mitadiava vola ampitomboiny ekonomia ahodiny indostria fa izay tompoko de mila nyreto asa raha fa lazaina indray hoe misy ambadika politika zao nge madame Priscan tsara fantatry ny zavadrehetra io de politika daholo ihany no mitondra azy tenenina na politique économique fiscale sociale culturelle politika daholo io ambadika zany ny aho zany ny amaliko an'izay de zao verina tam'le teo ina moa ny anjara asan'ny syndicat miaro ny mpiasa sy ny tontolon'ny asa ka raha ohatra ka zany atao hoe fierovana ny mpiasa sy ny tontolon'ny asa ny atao hoe manao politika de eny tompoko tena manao politika zany ny syndicat raha nyteo zavatra misy eto amin'ny firenena mitodika any aminao rabaralalarado ambarao ary hoe ahoana fahitanao zava-misy amin'izao fotoana za zany tena miteny any olona mila mitolona tsika zao hoe ny tolona tsika rehetra tsy akanavaka de tokony hitolona raha amin'ny fiteninay mpanamory roplanina moa de hoe point de non retour zany hoe misy faritra zany toerana hoe ao arinana io tsika tsy afaka miverina tsony fa tsy maintsy atrehany zay zavatra mitrango ao arinana io tonga eo amin'le zay mihitsy tsika zao tia zany ozy de manainga ny olon-drehetra indrindra fa ny tanora fotoana tsika zao raha tsy hijoro zao isika de ozy izy aho hoe de inona tsony le hoe fampandrosoana lovain-jafy ny zavatra misy amin'izao fotoana zao zany de manosika atsika hoe tena tsy maintsy mijery ataontsika hoe mitombo zay tsy izy ny isan'ny olombelona miamafana nefa ny planety fantatritsika efa naniezaka ny COP 21 de hoe andao ahena 2 degré ny maripana na tiatsika 2 degré zany ohatrany tsy sapany hoditra kory zany nefa tena fetraika an'izany de ohatrany hoe ritra ny rano manomboka mevitsy ny sakafo hoanina ao anatin'izay zany mitarika atsika misy tsy maintsy fanovana hoentitsika tsy rairay avy ny tokantrantsika ihany na amin'ny fomba consommation ataontsika hoe responsable moa fiteny azy zay hoe mila matsiarotsena zany tsika hoe tompony zay angamba mafy azy tompony ty fireneny ty tsika de ao anatin'izay tompony zay de tena matsiaro tena ho tompona ndraikitra tompony zay zavatra ataontsika assumetsika ny mety misy ny fahadisoana fa andao assumena le fahadisoana de andao tsy hiverina karazany fijery koa zany ohatrany hoe misy rétroviseur angeza be tobile de misy rétroviseur angeza be de takona ny eny anoloana fotra mivarina mijery ny eny arina fa ny eny arina efa lasa fa zao zao priorité de ainy anoloana zany de andao tsika mba tenisy hoe focaliser zany hoe hibanjina n'le tena ho avy de ho avy tahaka ninona
no omentsika ao Madagasikara andao hiaraka hanoratra tantara eto amin'ity Madagasikara ty. Inona le dingana irosoana amin'izay zany? Le dingana dia ataoko hoe maro kanefa ozy izy aho hoe trop de priorité pas de priorité raha diso betsaka loatra ny lahara-pahamehana dia efa latsaka lalina nge le firenena tsy maintsy misy zavatra hanomboantsika azy ary ozy aho hoe raha be loatra ny lahara-pahamehana tahaka ny tsisy lahara-pahamehana ozy izy amiko zany eo zany aloha le ataontsika hoe misy zavatra tsy maintsy traitena misy urgence zany sao tsy maintsy traitentsika zao ny ahotra ny lafiny sécurité io zany le fandripalemana zany zavatra ngeza be mihitsy io ary io nge teneko anareo fa raha nijery zao gazety omaly dia nandrenam-pomerina dia natakatra mihitsiny fa aleo aloha apetraka ny sécurité fa raha tsy mahatsiaro tena le sécurité tsy voatery hoe fandripalemana hoe mpangalatra sisa sécurité alimentaire sécurité amin'ny lafiny hoe raha manam-bola ny banque ianao dia manahoana ny sécurité an'izay fampiasam-bola nyreo ataontsika mpampiasa vola reo sécurité daholo zany zany rehetrarehetra zany rehefa avy eo nefa zay tokony kosany ho hita any anatin'ny ady vilany any anatin'ny aron'le panier de la ménagère moa zany any anatin'ny ady vilany nisa tokantrano zany hoe rehefa voky kosa ny kibon'ny olona za miteny aminao hoe androso Madagasikara rehefa mijery angetsika zareo ny zavatra mahafinaritra amin'le malagasy amin'ny vahoaka malagasy manana le ataontsika hoe capacité de résilience zany hoe tsy mitady zavatra sarotra izy dia afaka mifaly ka zay hoe efa le laloviny mpanao politika amin'izao fotoana laloviny nefa misy fetrany io madame Priska tsy azonao laloviny io satria resaka besoin io za zany tena miteny mihitsy hoe raha jerentsika ny pyramide ny Maslow dia eo amin'le fototra ry ambany ary ngeza be mihitsy aloha le socle mihitsy zany le besoin physiologique zany hoe le misakafo aloha zava-dehibeny ny mampalahelo aho dia eo nitodiako amin'ny olona zay averiko fa manam-pahaizana manana ny toerany eto anivon'ity firenena ity reo zay everiko fa manana épargne afaka tena hoe hijoro satria nge azo ekena fa raha olona mbola mitrongo voaomana tsy ho azonao za mihitsy andeha hiady hoe amina zavatra anankiresy ny kibony aza mbola noana ny sakafo hoaniny aza mbola problema fa isika zay everina kosa fa afaka mijoro an'ity firenena ity no lasa ohatrany hoe lasa tovy amin'izay ihany samy tsisy te hihoatra tsony an'le filany eo anivon'ny tokantranony tsy te hijery tsony an'le lasa tonga amin'le fiteneniny hoe samy mandeha samy mitady dia no zao lasa samy mandeha samy mandady ka zay fomba fijery zay everiko fa tokony hoaran'izay za manokana voaingana androandro lasa no nandeha tetsy ala réunion kely dia nalahelo aho nalahelo aho satria mpiarabelona amiko reo ary tsy afaka ny hoe malagasy tahaka reo ary vahoaka ihany koa reo zaho averiko fa matoa tonga amin'ny toerana mba everiko mpanetretena hoe tsy olon'olom-paona ihany matomba ny mena hitondra reo plany zany dia volan'ireo olona reo no anisany nandray anjara na mpianatra anahy ka raha mba tafavoaka everiko fa tena manana anjara ndraikitra tamberina ndraikitra amin'izy ireo misy oronan-tsary kely ohatra ny mahafinaritra amin'ireny oronan-tsary vahiny dia ozy aho hoe rehefa le patron indraindray miditra miaina le iainan'le mpiasa le hoe patron incognito iny za zany tena manasa mihitsy tokony mba asiana tahaka an'ireny eto olona vao ny fitondram-panjakana dia alaina ohatra ny asa ny ministry ny asa sy ny lalàna sosialy mba averintsika mihitsy hoe omena ny karama n'olona miasa amin'izao ny France dia asaina hoe tena tia le karama 750 000 eo zao no matetika ny karama farany ambany ary saika izay dao no nraisin'izy ireny dia omena monsieur le ministre mihitsiny ty 750 000 dia andao anao miaraka miaina aminay zany hoe miara mifotsika mandeha miasa maka personnel tsika ny ataonay dia mivery mba ahitany izy ireo hoe tena ahoana marina ny asa le olona amin'ny tontolony asa tahaka an'izany koa ministry ny ponina mba asaina kely mba manoatra ndro alina miaraka etsy ala réunion kely andao anao mba miara miaina ny ainanay mba ahafahantsika zany tena hoe everiko fa misy elanelany be eo amin'ny ainan'le mpitondra sy le hoentina le vahoaka hoentina fa asika nge nangina daholo hoe syndicat reo raha ohatra ka hoe ka ny ainanay ange mitovy amin'ny ainan'ny patronanay ihany kosa samy sahirany na ny ainan'ny mpitondra fanjakana nge mitovy amin'ny ainan'le vahoaka sa zavatra hitantsika tsy zay le izy zareo ka misy ny délestage izy manana groupe daholo izy raha resaka insécurité na tsy fandripalemana tsy problema ny azy gare du corps feno raha ohatra resaka embouteillage ny azy eo anatin'ireny iny tsisy ty escorte be reny tsisy an'izany tsy mahay tsy ainy sy tsy ainany zany kanefa verina amin'ny tena hoe fototra inona moa ny dikany démocratie satria tsika aloha ny tena hoe république démocratique démocratie dia hoe
le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Zany hoe fitondram-panjakana any vahoaka sy avy amin'ny vahoaka sy hoan'ny vahoaka. Topahefana zany mpatoro eto zany vahoaka. Nefa le vahoaka mampiasa anao aza jereo no mahazo azy. Zay zany zavatra everiko fa tokony iezahantsika no mihoatra n'izay hoe fitiavatena zay. Fa fanohy amin'izay nambaranao teo zay any Radrabaralala le hoe eo ry avaram-pianarana sy manam-pahaizana, inona no antony mampangina azy ireo tsy mampijoro azy fa raha misy 7-10 ohatranao mba mety ozy izy aho hoe resaka tamina ministra teo aloha mihitsy zaho monsieur le ministre mampalahelo aho fa raha atao amin'ny teny frantsay moa izy dia mampiasa an'ilay terme hoe élite nefa mbola ataoko hoe le élite nahita élite tany ivelany fa tsy ohatry ny élite gasy zay aloha zany tsy maintsy le élite politique hoa ohatrany malasa ataonareo otage le économie zany hoe misy ny élite économique misy ny élite politique dia ohatrany raisinareo lasa otage le économie ohatrany tsy marina ihany zany raha atao zao fomba fijeriko fa fataro ange ozy izy ny teniny fa ao ambadika reny hetsika be da be reny misy olona manohana raboly zany hoe na tianao na tsy tianao zany le élite économique ihany no ohatrany hoe manakarama le élite politique ka tsy adiny samy lehibe ve zany dia marina fa eo indrindra deo zay hoe fa adin'le politique mihitsy ny tsy avelany isy eo neny atao hoe politique le stratégie hoentin' zareo mihitsy zany amin'izao fotoan'izao andemenany le vahoaka zany hoe politika ihany mbola ambonin'izay ataony mihitsy n'izay tsy ampisy an'le filaminana mba hahafana mihitsy ohatra hiteny aminao hoe resaka financement na parti politique za zao te anontany hoe ahoana ny fomba hifinancer ny parti politique an'ireny congrès national ireny ary eo koa le resaka fangararana aka exemple fotsiny mahavahoaka ana ny parti politique au pouvoir ny HVM zany zao dia nanao ny congrès national ny tantulaire dia tany ihany koa nefa nanaovana amin'ny conseil des ministres tiako tenenanao hoe ohatra lasa mifangaro zany amin'ny fijeriko za ma hoe contribuable olona mandoa etra zany ohatra lasa mifangaro le zavatra le parti politique sy le raha-panjakana satria mino fa iza ny antoka n'le fandehanan'izy ireo na cantulière ohatran'izay zany dia matany tena hoe za ve ohatra mahacontribuable ana no ny antoka ny congrès sa zavatra ny saraka tsara mihitsy zany le ayatsy havana no zay ka amiko zany zay eo ihany koa zany lafiny anankiray hoe milaza foantsika hoe ny napetraka moa zany anaty constitution tokony tsy hanana parti politique amin'ny président de la république le izy forme fotsiny ohatrany hoe tsy ao anatiny izy fa rehefa jerenao dia tena izy dia manana mihitsy ka nena ina moa ny tena hoe takina eto amin'ny firenena amina firenena anankiray dia hoe ahoana ny ahafahanao mametraka fandanjalanjana eo amin'ireo hery velona misy eo anivon'ny firenena le hery velona rehetrarehetra misy zany zavatra hitako dia omena lanja rehefa le président nefa manomboka coloré amina parti anankiray tsy afaka tsony ka le izy tsy hoe izy no manaiky fa le rafitra mihitsiny eo no iverenako amin'ny zavatra anankiray zay no iverenako hoe isika ange comparaison n'est pas raison zany teny frantsay aloha verina tsy hoe nataon'ny hafa dia satria nataon'ny hafa egala azo atao foana na hoe atao karazana jurisprudence raha teanov les mêmes causes zany vazaha produisent les mêmes effets ianao zany rehefa misy zavatra anankiray ataonao ka mbola iny foana no ataonao dia vokatra ho ateraka iny dia mitovy foana ihany amiko zany tsika amin'izao toerana misy atsika zao dia mila réforme institutionnelle zany hoe le rafitra mihitsiny zany mila tena hoe amboarina hiteny aminao ohatrany hoe zavatra tsapa zany za tsy hiditra amin'le tena votoata amin'le tena hoe le endrika fa le votoatany mihitsiny teny aminao ohatrany hoe rafitra zao zany bianco zany institution zany voatazona raha zany ny olona anankiray dia iny ministre ny justice no miteny eo miainao manjery tsy mety fa misy détention arbitraire rafitra ihany koa zany ministère gouvernement zany institution koa zany iny koa misy rafitra anankiray sénateur dia tonga makeny amin'ny bianco dia manao le ataony rafitra anankiroa daholo zany eo maso le vahoaka daholo ihany zany rafitra anankiray koa ohatrany zay avy any amin'ny primature ohatra hoe conseiller na premier ministre dia nefa hitanao hoe maka hainao manjery izy dia mijery problème ohatrany hoe midina ry amin'ny sampandrarahany fanana tany dia mahita fa misy boky efa rovidrovitra any dia eo amin'ny hainao manjery izy no miinterpele ny patron dia eo zany ny zavatra tahaka an'izany zany everiko hoe ianao maconseiller azy manana lalana tsara ianao mandeha miona aminy fa maninona ny amin'ny télé anao no miinterpele azy hoe patron misy zavatra tsy milamina ato zay zany everiko hoe
raha ataoko fa endrika fotsiny zay fa le votoatiny zay zany misy problema na rafitra de rafitra ihany koa ao anatin'le veriko fa herivelona ary tokony alaitsika en considération zany hoe tsy ho amaivanina de zao rafitra nge reny tangalameny reny rafitra koa nge midina lalàna rafitra daholo re rafitra koa reny ataontsika hoe fikambanana teraky avaria Tomasina avy any Tuléara jereo anareo fa miady be mihitsy misy zavatra be any ambadika reny mba tena olohany a misy dikany daholo reny rehetrarehetra ka reny everiko fa fifandanjahan-kery eo anivon'ireny rafitra reny anjarany asany lehibeany ataontsika hoe fitondram-panjakana zany ka raha vainao manana parti pris zany hoe fa mipetraka na toerana anankiray de tsy objectif atsony ianao ihany koa nefa ny fantarina fa te hiariseza ianao de ampiasainao indray le hery hanosika anao fa tsy le fifandanjahan-kery no ampiasainao de ohatran'izay ihany koa mifaranako eto de hoe resaka opposition na ny fanoherana zany zao de tsisy mihitsy eto amintsika fois tena hoe na miendrikina na miendrikina manomboka amin'ny syndicat zany raisina ho raha maneho hevitra de hoe opposition anongam-panjakana zay bipolarité tsika zany zao lasa tsy manana fomba fijery tsony ny vahoaka fa rehefa tsy miaraka aminay de tonga de mpanohatra anay fa mbola misy elanelany azo jereno ao anatin'izay zay hoe le atao hoe majorité silencieuse zay le majorité silencieuse zay diso mangina ihany ve diso mangina le passivité a zany hoe le diso mangina tenenao za everiko fa misy eo am'le resaka kolokolo mahatonga ny olona mangina madame Priska inona ny mahatonga amin'ny teny an'izay reo olombelo koa zany mitaraina daholo tsisy zay tsy hahenonao any am'izay alenao sarotra ny fiainana tsy mbola nahita ohatry ty zay hatramin'izay ny ainanay ty angamba ny tena enjana indrindra fa ny zavatra hitako de zao ohatrany na miakatra ihany aza ny vitany solika ta mandeha ihany tômôbila misy ihany ny embouteillage raha ohatra mandeha ny ambany tanàna any ianao to manoditra ihany koa ny olona ary manamboatra trano ny olona eo zany nijerenao hoe misy économie parallèle leto e zany hoe misy fidiram-bola ivelan'le karamandre olo reny ary fahafantarako azy de miainga avy any amin'ny kolokolo zany hoe samy mampiasa fahefana nanany eo ampelantanany daholo ny tsirairay na am'izay andraikitra kely mety anananao aza zany a de ampiasainao zay fahefanao zay a mba angalanao vola de lasa mampalahelo la isesika vahoaka majinika no fampinana zareo moa efa hitatsika ny kolokolo avilenta zay misy am'ireny famoana nyreny ataontsika hoe repirenena maro isan-karazana fa isika tia majinika manomboka any amin'ny taratasy ilainao any amin'ny fokotany zany ary irary reny ianao taratasy ilainao any amin'ny sampadraram-panjakana de tsy gaga ianao rehefa aveo fa le izy tena mihoatra noho ny karamany ny azony ao anatiny de mahatonga azy ohatrany hoe menimeny izy raha jerenao eto fa raha jerenao koa ny fiainany tsy arak'izay ihany koa nefa fa nyresanao telo hoe resaka rafitra radorabalala fa naininona rafitra apetraka eto amintsika le toetsaina koa le toetsaina eo ny le hoe miverina ny fanabeazantsika zany inona moa ny fototenin'ny fanabeazana be amiko ny olo dehibe zany aloha olona voalohany indrindra maleo tena olona tompona ndraikitra maleo tena de raha raisitsika amin'ny firenetsika vonankalaza fa vito amin'ny 10 taona zao tsika zao raha oharina amin'ny olombelona nge zany afaka 3 taona de fa retraité zany hatram'izao nefa tsika na goûté aza mbola angatahtsika any amin'ny firenena ively ohatrany hoe le formana paternalisme zany no nisy teto amintsika zany hoe nyraisina mihitsy ny le olona mpitondra hoe ray aman-dreny de araka ny maray aman-dreny de zay de zanaka de ianao zany ny zanaka zany amiko de goûté ny mendrika an'izany tsy mendrika tena hoe raha vao mena goûté kely de fa faly de ohatr'izay mihitsy ny endrika le firenena manoloana nyreo ataontsika hoe fireneny dehibe hafa any ivelany pinatsy no angatahtsika teny aminao fa ny faiky farantoika zao de 86 millions de dollars ny dette ny ery Madagasikara fotsiny izany 88 millions de dollars Cameroun nahazo 333 ohatra de teny aminao andora nge raisina fotsiny arem-pirenena satria tsika mantsy be dabe miteny hoe manakare Madagasikara fa tsy mbola nisy hoe tena sandaina tsara ohatrinona marina moa teny hoe manakareny zany moa mba dao évalueny raha hoe ao anaty tokantrano zany tsika de tsika nge misy tomobile misy trano aty zao ny any amin'ny banky zao daholo ny actif atsika zao mipasify zao zany tena renatsika fa nanontany olona de ozy aho hoe firy anisan'ny orpailleur anareo ataontsika hoe mpitrandraka volamena na mba hita zany fantatra ao anatin'izany atao hoe mpitrandraka volamena manara-dalàna zany recensé zany 300 000 orpailleur andao raisina fotsiny hoe isan-kerinandro de mba mahita 1 gramme
isan-kerinandro ny orpailleur 300 000 grammes isan-kerinandro 1 200 000 na gramme 1,2 tonnes zany volamena ataoko hoe 1 gramme isan-kerinandro zany angamba aloha efa tena hoe akeleziko mihitsy zany dia hoaro zany fa 300 000 mividiny 1 gramme amin'izao fotoana izao dia ahoana raha mahatonga antsika hoe ao anatin'izao sehatra izao dia ohatrany hoe manao zany ministre ny mine dia tsy manao comparatif hoe raha tamin'ny taona lasa izy raha tamin'ny ataontsika hoe 10 taona lasa zao kilo no ambara-pahibe maso zao izy efa mba zao kilo fa tsy jeranao efa tena firy kilo marina moa ny tena mivoaka eto amin'ity fireneny ity dia zay zavatra zay zany everiko fa tokony manao fanohitra ohatran'izay tsika dia verina ihany amin'ilay paternalisme io ngery zareo nangina ho any syndicat nangina ny vahoaka raha toka hoe lamina fotsiny eo amin'ny resaka ara-sakafo izy tsy mitady zavatra betsaka io hoariko ohatran'ny tokantrano anankiray zavatra misy ao anaty tokantrano zany tsika izao jerenao papa miteny foana sahirantsika ka mba mangataka zavatra kely tena tsisy vola ahena daholo ny dépense atao ohatrany hoe dépense austérité mihitsy zany mesure d'austérité na raisina ahena mihitsy fekibo loka ohatrano anana tsy mahazo mampirehitra jio raha tsy efa ohatran'izay ihany koa jerevanao nefa rehefa mivoaky ny trano ianao tao io hoe ny papa fa sakafo eny amin'ny restaurant io hoe ny papa fa tao miaraka amina maîtresse mialatsiny tomobily ny papa tao 24 euros satria mba nanontany olona tao amin'ny Toyota mba 4 litre nga ho any no consommation andreny V8 reny 24 litre euros telefôna raitra telefôna sisisy papa zany jerenao tena miadana jerenao indray mama tao mialatsiny fa aloha misy zany no hitako raisiko sary atsandro zany io mama fa tao miaraka amin'ny sinoa miaraka amin'ny kiarana miaraka amin'ity olona rehetrarehetra ity tao rehefa jerena le izy raitra be koa mama maquillage mibeta be fa sady akanjo kiraro iny nefa ny ainana ato an-trano ny ankizy zao jaly zavatra ohatran'izany normal raha mitroatra ny ankizy dia tahaka an'izay zany ny raisiko amin'izao fotoana izao hoe dia jereva amin'izany fa indraindray anao mijery ny syndicat dia lakotsiny amin'ny vahoaka fa tahaka ny tsy azonao mihitsy le hoe fa ahoana koa ianareo mbola mangataka fa mety any amin'ny zavatra tsy apozinao ny any ereny anao hoe papa ividiany Lamborghini mety ozy izy anao ve adaladala ka any ny any erena amin'ny papa hoe tongava saina papa fa le zavatra ato an-trano nareo ohatra ny jerevanay to hitanay ary zay nefa ato ampilanareo anana ohatran'izay zany ya radirabarlala mbola misy ve ny fanantenana ary fanantenana nge misy foana fa miainga amiko miainga avy any aminao ozy aho mantsianao hoe za zany tsy ho avelako hoe olona ny andidin'ny fiainako hoe za no tompon'ny fiainako manomboka amin'izay a manotenako anao tompona andraikitra zany tompona raha tsy mandeha ny ankonako noho ny amiko tsy noho ny amin'ny président tsy noho ny amin'ny prime ministre aloha amin'ny fiheverako azy noho ny amiko aloha zany satria zany ray mpianakaviana natao iandro ankonako ireo ka raisiko ny andraikitra tandrify dia samy mandray ny andraikitra tandrify azy samy manadio ny eo amin'ny laon'ny tokotaniny dia mino fa afaka manino ty izy ty mivohitra ihany tsika mivoatra tsika eto amin'ity firenena ity ny olona nangezambe nge dia zao na tiatsika na tsy tiatsika misy an'izay hoe loi de Pareto zay tsy aro mpitarika daholo tsika reto misy ny atao hoe mpitarika leader dia misy ny atao hoe taritana dia loi de Pareto moa dia ohatr'izay io fandiniana ataony manam-pahaizana fa dia saika mitombona foana 20% no leader 80% natao tarihana fa le 20% amin'izao fotoana izao voavidy vola raha tsy voavidy vola dia mangina niaranga fahaizako aloha pour vivre heureux vivant caché niara rehefa mahazo aloha za tsy problemako ny amban'izay fa ny ihany ny fantatro nefa ngenao na ataontsika hoe ny anao ny fantatra ao dia mampalahelo fa ny insécurité hoe tsotra be le injustice sociale le tsy elanelany be zany ataontsika hoe normal be zany na tianao na tsy tianao reo olona be da be ireo ankizy manao tafilanitra sy mitrongo voamana rehetrarehetra tsy maintsy melehibe reo te hihinan-kany reo te akanjo tahaka asy tahaka anao reo te hanan-javatra tahaka ny olombelona rehetrarehetra ary legitime be zany ka rehefa ianao tsy mahay mizara dia ho avy any aminao izy satria te hitovy aminao izy ekara ny tambohanao idirany ao anatin'ny tranao ary zany moa nge anjara ndraikitra fitondram-panjakana zay redistribution na richesse zany hoe le arena zany mba haverina kosa hozaraina mba hafany saram-babe-bahoaka migoka an'le arena
milamina eo fa ny olana zany atao firenena de jeroanao fa nomena vana ary zay ny any amin'ny firenena afrikana maro nomena vana ny couche sociale vitsivitsy karazan'olona vitsivitsy de neverina fa rehefa omena vana reo de iraraka ho azy aty ambany le arena rehefa aveo zany misy ohatrany hoe écoulement naturel lao zay fitenena fa tsy naturel fa le mahazo tonga de mahihatra ty tena izy lasa ohatrany hoe raha jerenao de ao an-tanina reninao de ao ivandry ao de eny amin'ny fariparitra ivato eny ihany ny tena atao hoe Antananarivo aminy fa tsy hitan'ireny hoe any amin'ny teteza Bekararo tsy hitan'ireny any La Réunion kely tsy hitan'ireny nefa miara-miaina eto daholo ihany tsika rehetrarehetra amiko koa zany tokony omena lanja ny faritra omena lanja ny faritra satria lasa vangonga eto Antananarivo daholo le pôle de production na le toeram-pamokarana ka io na ny biby aza nge ohatran'izany fataro fa ny biby aza manao migration tsy sanatria hoe manohatra ny olona ny biby fa ny biby ohatran'izay mihitsy rehefa miaritra ny rano de makany amin'ireny aizany ahitana rano de mikisaka ohatr'izay ka le izy rehefa avangongonao eto Antananarivo eto daholo de sahira antsika tsy mahazaka tsony le infrastructure eto de ohatran'io mahazo anjirama io tsy maharaka le fitombon'ny olona tsony mifotodrafitrasa de normal tsika tonga am'izao ka niao zao na iny francophonie iny amin'ny feverako azy tokony mba natao tany amin'ny asa natao tany Majunga na mba natao tany Tamatavy mba aloha zany mba hivoatra le fotodrafitrasa any fa tsy ny eto Antananarivo foana no hitarinao io nge arakaraky ny hitaranao azy tsy maintsy misy teny anao zao fa anamboatra vola zao tsika 2 alina ariary ny zavatra izy zao raha tamin'ny mbola 5,000 zao vola farany ambony fa tamin'izany anao voavaky ny 5,000 de mitaraina daholo tena voavaky le izy de tsy hita natao 2 alina indray mitovy amin'izay ho ataonao 2 alina de mbola hitovy amin'izay ka ohatran'izay koa ny lalana arakaraky ny anamboarinao lalana de fepotona fohy kely ihany fa mbola hiditra ihany ny tomobile de isy ihany ny embouteillage fa manina raha aparitaka le olona Madagasikara nge 492,000 km², densité an'le population zany le démographie mihitsy zany tsy vo maîtriser tsika ary eo matetika ny favoazana ozy izy le mahery zany ny fitondram-panjakana amin'ny teny hoe 700 ny tany eo amin'ny taux de croissance zany fa le 700 tsy mahinika le fitombo le ponina zany hoe tsy ho hitanao mihitsy ny olona refesiny any amin'ny aty vilany ihany le chiffre fotsiny tiako tenena hoe tsika zany variana manenjika quantité de faleritsika amin'ny teny efa noaratsika ny zao noaratsika n'izao le chiffre fa andao verina amin'ny rapport amin'izay per capita zany hoe isam-batan'olona zany divisena tsy ninona le izy tsy hitany olona ny anatin'ny aty vilany saorana anao ny vahiny teto amin'ny fandarana mbarao tamin'izao atoandro zao radio parla makasitraka tompo de vonina mandrakariva de tain'Andriamanitra tsika rehetrarehetra mametraka ny mandra-pitafa amin'ny fotoanantsika manaraka andray ary tompoko lasy tompoko vavy